Lalanosy 320 tsy tomombana fanazarantena ho an'ny lomano sy ny taekwondo. Tsenany volamena miavitsy malagasy mahatakatra ny vidiny. Fizakan-drajoelina zom-pirenena frantsay Osa Izahay ary anaramaso ho ny MMM. Tomboky lasy tomboky vavy mankasitraka anao hatrany ny tenako manaraka tsy tapaka ny fahita lavitry ny MBS tonga soindray ary anatin'ny fampahalalam-baovao amin'ny litakariva ny alatsinainty fa 7 ny volana aogositra ny taona 2024 ity asaiko ampitiavana sy ampananjana renao anaraka ny fotoanany vaovao hatramin'ny farany. Ny vaovao mahakasika ny politika avy hatrany ary no isantarantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity takariva ity dia ny lalam-pandrenana no mamaritra fa tapitra ny feptom-piasan'ny fitondrana amin'izao fotoana izao ka tsy maintsy irosona ny fifidianana mampanahy nefa ny fomba fiasa amin'ny fanomanana sy ny fikarakarana fifidianana izay ho atao eto Madagasikara amin'ny fahasivy ny volana novambra izao hoy ny kandida Marika Ravalomanana Androany. Misy eo lany ihany koa ny fomba fanao mamoetra ny fotony amin'ny fanodikodinana ny safidy-bahoaka indrindra ny sy fanarahan-dalàna ary ny fitanilana amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra. Ando miaratiana Mathieu Princy. Mampametraka ahiay ny fomba fikarakarana ny fifidianana amin'izao fotoana izao. Misy eo masoandro avokoa ireo kajikajy maloto, miendrika paikady fangalaram-bato sy fanodikodinana ny safidim-bahoaka mialohan'ny fotoana. Ankoatra ireo pitsopitsony eny fotony, itarafan''izany sady ny baiko midina, omena ny prefektura sy ny lehiben'ny distrika, manery azy ireo anao tatitra sy ampafantatra ny asa ataony ny fanjakana. Sy hoe fangalaram-bato fotsiny, fa ny fanodikodinana ny valim-pifidianana izay ataon'ny vahoaka. Ny izany zany mila mail dolo ny olona mila ampahafantarina an'izy. Ohatra anankiray eo tiako resahana anareo. Raha ny eny tsara fandarana nataon'ny présidentsy anareo dia tao miodikodina fotsiny ilay valiteny fa tsy milaza ny zavatra mahafantanina mazava izay petraky ny mpanao gazety. Raha izay. Faharoa, rahantsika mahita tsara ahoana ny tokony tsy isian'ny fangalaram-bato fifarana ve ny mandat-ny président république afaka raiky volana izy manao démission dia milaza hoe alefa daholo olondreo anao tatitra ny fanaovana tatitra asan'ny administrateur civil zany tsy maninona fa le hoe manao évaluation ny manao évaluation le asa ataony tsy mety zany fangalaram-bato zany. Mitaky fandraisana andraikitra avy amin'ny sambatan'olona ny fiarovana ny safidy tsy ho voahodikodina. Miaingen'ny fotony ho afana manatanteraka izany amin'ny fanoherana ireo teti-dratsy samihafa anatin'ny fanaran-dalàna. Isika zany malagasy tokony aro miainga avy any amin'ny fotony mihitsy avy any amin'ny fokotany ny safidy-bahoaka. Tokony tsy ahodikodina mihitsy ny safidy-bahoaka satria lao izy hifidy tsara izay olona tena tia ny tora azy. Zay raha izay. Tokony anara-dalàna daholo manaraka tsara ny constitution. Eto zay zao mivory dia samy maneho hevitra fa hoe tsy mety ho ataony zareo manendrinendry fokotany etselo anakana fokotany. Izy amilazanareo tsy fokotany fictif any ambadiky any. Tena misy. Omena hainareo preuve. Faharoa na fahatelo ny zavatra anankiray tsapana amin'izao fotoana izao dia malala volana aloha amin'ny biby ny sasany. Hoe amin'ny bureau pifidianana efa misy tady anao sady nay hoe reto no nataonay membre-ny bureau amin'ny membre-ny bureau pifidianana. Tsy maintsy jerevana daholo zany aiza daholo misy ny fokotany dia inona ny bureau pifidianana misy ao dia firmarina ny isan'ny fokotany, firmarina ny isan'ny bureau pifidianana. Mitanila, mandringa, ny fampiaran-dalàna eto amintsika amin'izao fotoana izao. Misy sokajin'olona, sokajin'antoko, malalaka amin'ny faneho-keviny, saingy misy kosa ireo hiarany ny antso-jay sy raha matahora lava, toy ny miaritra matetika amin'ny antoko-tiako Madagasikara. Mangony fotsiny ireo fisoparana inina tao. Fa hatramin'izao dia mbola misy foana ilay fanaka-tsakanana. Mivoaka tamin'ny Hainao Manjery izy tamin'ny Facebook. Ditanao koa zavatra mitranga zao aminay les comptes hoe marika Ravalomanana official ny ekendrareo ny idirandrareo dia tenao tsara zavatra mitranga any dia ohatran'izany koa amin'ny MBS. Raha ohatra tsika tena te hiasa amin'ny mangarahara ary tena te hanitsy ireo olona zatra ny lalan'ny rininireo dia milaza mazava tsara mihitsy hoe aiza amin'ny tanila ianareo administrateur nareo ao amin'ny administration mpanjakana aiza amin'ny tanila na mitongilana na mendany. Fifidianana madio mangarahara
iantoka filaminana maritra eto amin'ny firenena no ilaina amonjenany malagasy anatin'ny fahoriana sy fahantrana lalina amin'izao fotoana izao. Nisy mo androany ny fivorena ny katotrano nataony RMDM ary tsy nisy nipika ny resaka tao anatin'izany. Ny vaovao mahakasika ny fanomanana ny fifidianana izay hatrany ary dia manodidina ny roa tapitrisa eo ny mpifidy voasoratra tao anatin'ny fanavaozana ny lisam-pifidianana tamin'ny taona 2024 kanefa tsy tafiditra tao anatin'ny lisam-pifidianana tao aorian'ny fanavaozana manontolo. Antony maro no mety avy amin'ny olom-pirenena fa ihany koa ny tsy natafiditra azy ireo tao anatin'ny fanavaozana ny lisam-pifidianana mila hijerena vahaolana ahatonga azy ireo tsy ho verzò. Andraikitry ny seniny manao izany. Tsy ilana vola be kosa nefa fa mitaky finiavana sy fahavononana feno. Ando miaratiana mbola hava tsara. Tsy tomombana ny fikarakarana ny fifidianana miaingany amin'ny lisitra eny amin'ny fokotany amin'ny toerana maro eto Madagasikara ka mila fanatsarana mialoha. Miatrika izany olana izany ao Toliara, faritra Atsimo ny Nosiny, raha nitatitra nataony sekretera jeneraly ny antokotiko Madagasikara. Dia misy any Toliara natao hoe fokotany tsy manana bureau de vote. Ary misy ihany koa ny fokotany izay terena andeha any amin'ny bureau de vote anankiray rehefa tonga ny andron'ny fifidianana. Zavatra nisy izany tamin'ny 2018 ary izay moa no isorohana dian'izao ary izay ny ilaina ny fandraisan'ny seny andraikitra feno. Raha ilaina ny tatitra dia afaka manome tatitra feno izay mahakasika an'izay. Mahakasika manokana ny liste électorale. Raha ny ao Toliara dia misy ary betsaka ny olona voasoratra ao anaty ralina farany teo kanefa tsy ao anatin'io lista arrêté io zany hoe le refontina. Manodidina ny roa tapitrisa eo ireo voasoratra tao anaty ralina farany tamin'ny taona 2024 kanefa tsy hita tamin'ny fanavaozana manontolo na ny refonta. Antony maro no everina fa nitarika izany. Eo no mety avy amin'ilay olona na tsy. Mila hijerena vahaolana izy ireo tsy hahaverzò azy. Didim-panjakana na fanapahana na délibération avy amin'ny seny no andrasana. Seny izany tsy tokony hijanona fotsiny amin'ny hoe inscription volontaire no atao. Izany hoe safidin'ny olona ny soratra anarana na tsy soratra anarana. Fa ireo olona ireo fa tao anaty lisam-pifidianana tamin'ny ralina farany teo dikan'izay tokony hadidin'ny seny iny mahatonga an'ireo olona ireo anaty lisam-pifidianana amin'ny fifidianana izay ho avy eo. Zavatra décret fotsiny ny raisina na décret amin'ny fitona gouvernemanta ny raisina na délibération raisin'ny seny ahafahana manatsofoka an'ireo. Amin'ny andron'ny fifidianana ny olona vao tena tokony hisafidy hoe hifidy ana tsy hifidy. Fa ny mametraka ny zoan'ny olona kosa aloha ahafahany mifidy satria zoan'ny olom-pirenena tsy verzò no mifidy dia tokony anjaran'ny seny iny mijery ny fomba rehetra atafidiran'ny olona ao anaty lisam-pifidianana. Tompon'andraikitra feno ny seny amin'ny fampidirana ireo olona ireo anaty lisitra. Tsy ilana fotoana lavabe izany na ihany koa fanosana vaovao fa kosa mitaky finiavana sy fahavononana raha tena metraka izay safidim-bahoaka. Mbola fotoana mety ihany koa izao anatanterahana izany. Mbola tsy taritsika ary mbola manana fotoana ny fomba hijerevanareo anaovana croisement hoe iza ny olona ao anaty ralina kanefa tsy ao anatin'io refonta io. Tsy manao recensement vaovao tsony tsy hoe ndaotsika hanao révision spéciale. Raha hanao révision spéciale manko tsika mbola hisy risika hoe olom-baovao mbola tsy tafiditra tao anaty lisam-pifidianana mihitsy no jerena fa ao anatin'izay croisement zay olona efa nisoratra anarana ary olona efa nifidy kanefa tsy ao anatin'ny lista vaovao ty mila jerena akaiky ny ampidirana an'izay mba tsy ho verzò ny olona. Vonona hiatrika ny fifidianana ny tiako Madagasikara. Misy ny fidinana ifotony hijerena ny zava-misy momba ny fikarakaran'izany. Amperina savokoa ireo vovonana sy ratsa-mangaiky eny fotony hiady amin'ny alabato mety iseho mba ahafahana miaro ny safidim-bahoaka. Vaovao ny politika izay hatrany dia tsy izao fitondrana izao mihitsy no antenaina anaja ny lalana avela eto Madagasikara. Marobe ny fanitsakitsahana ny lalana nataony mpitondra ary ahina mbola hisy izany amin'izao fifidianana ho avy izao. Manao sesilany ihany koa ny karazana kajikajy maloto amin'nydinana ny safidim-bahoaka. Tsy tomombana araka ny tokony ho izy ihany koa ny lisam-pifidianana ary tena tsy mahaleo tena ny seny sy ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana raha ny nambarany antoko malagasy miara-miaingana ny MMM androany. Fanadiadiny Ravirazafy Mahenina sy Andry Rakotomalala. Hatramin'ny boany fanavaozana hifotony lisam-pifidianana no efa nahitana olana ny mahakasika izany. Tsy tomomba anaraka ny tokony ho izy ny fanisany ireo mpifidy ary mbola marobe ny anarana diso sy ny verimberina akanto nangatany fanoherana ny anaovana audit ny rindram-baiko nampiasaina ny sany ireo mpifidy saingy tsy totosa izany hatramin'ny androany.
ity anefa no tena fototry ny olana ary ahina isy fiatraikany ratsy amin'ny fifitianana ho avy rehetra raha tsy araka ny tokony ho izy. Ny ara-niasa mifampitantana tamin'ny feny misy tamin'ny voalohany nanao an'io zavatra io zay le raha antsika anay tamin'ny fantatrahana ny asa tena tsy laitra atoloany raha tena manderaka be miaraka mitady vokany zao tsika rehetrrehetra matetika mahatonga ny ady de eo amin'ny olisy mpifidianana io afoana l izy any am'le resaka le hoe firy miisa mboro mpifidianana engany ka mba andeha am'zako ny tokony ho izy le izy raha tsy zany a raha raha ny anjoantsika menakavy ato manahy zay ohatra tamin'le am'zao fotoana sao teo anatrehan'le lisy fifidianana ity de miteny zay de tsy vitany hoe miteny zay fa manao niezaka rehetrrehetra anitsinany lizy aloha de mbola tsy tara loatra de atrano zao tsika miteny zao a mbola manao zay manitsy an'izy manahy zay am'le resaka le tomobile zaraina tamin'ny délégué moto nyzaraina amin'ny any amin'ny commune manahy zay vahoana hatram'izay tsy nyzaraina rehefa tena mpandroso tsy hita zay tsy nyzaraina leny alambe le priorité aminay ny atao hoe politique de science de la priorité zany hoe fahaizana mitsady zay lahara-pahamehana mametraka lahara-pahamehana inona ny atao hoe lahara-pahamehana amin'ny firenena aloha ka faingana manao an'izay na tsy hoe politika azay na tsy hoe mahay politika zay tsy mahay mametraka an'izay a tsy mahay politika eo amin'ny vade ka mametraka zay hoe politika ve reny an'ireo sa inona ny zavatra kendrena amin'izy. Nanamafy ihany koa ny MMM fa tsy ny fanajana ny demokrasia sy ny lalàna ny fanondrotana ilay fandraisana anjaran'ny kandida amin'ny fifidianana ho roanjato tapitrisa ariary ary misy endrika fanoliana ihany koa. Tsy mitombona noho izany fanazava-mitondra fa ny fiakaran'ny vidim-piainana no nandrotana ilay caution ho efatreny. Misy andinin-dalàna manome fahefana hoe tokony misy hisana olo mbofidy afaka miparene candidat ary mahita izahay fa io andinin-dalàna io no tokony ampiarana satria efa hitatsika ny vilany ary hitatsika dia mitsika ty hoe io lalàna io afaka tsara manampy mijery hoe iza no candidat mety ho légitime amin'ny fiatrehana an'ilay fifidianam-pirenena filoha-pirenena. Ireo hevitra ny voizin'ny fanjakana entina nampiakarana an'ilay caution tokony ho alohan'io candidat io dia discriminatoire fomba tetika afahana manilika candidat mba tsy handray anjara amin'ilay fifidianana. Tsy azo lazaina ho tany-tan-dalàna i Madagasikara raha ny zava-misy ankehitriny tsy mipetraka ny fatokisan'ny vahoaka ny mpitondra sy ny mpitsara ary ireo mpitandro filaminana. Ajao fotsiny lalàna nareo ny nanao ny lalàna ovay ny lalàna raha ohatra ka tsy mety naninony nareo ny tsy nanofa zany zavatra zany ny tiana apetraka am'izao fotoana zao hoe tena io fitondram-panjakana io tsy mety raha ohatra ka io a no andrasa na anara-dalàna de tsy fantatro ntsony zany hoe ahoana ny fomba fitantanana n'ity firenena ity matonga ny olona mametra-panontaniana hoe tena mbola misy fanjakana ve zareo tsy manara-dalàna indray a no milaza fa ary tsy manaraka amin'ny fenitra demokratika no miseho mampianatra amin'ny fenitra demokratika amina atoko politika zay tena manaja ny demokrasia eto Madagasikara. Entitra ny atoko MMM fa tsy anjara ny Prime Ministre ny mibaiko mpanao politika amin'ny fananjana ny fenitra demokratika. Entitra ihany koa ny antoko malagasy miara-miainga nilaza fa dia tsy azo ekena raha toka misy androm-panjakana na iza manome rariny maha-frantsay ny filoham-pirenena Andry Rajoelina nampitandrina izay hitsangana ho fahavalom-pirenena izy ireo ka anaiky atao fitaovana politika mbola ampandany ny fitondrana ankehitriny amin'ny tsy ara-draniny sy ny tsy ara-dalàna. Tsy misy ambony rano eto Madagasikara ary tsy tokony andika lalàna na iza indrindra ny fitondram-panjakana izay takina ampiatra ny lalàna ary tokony ho modely eo anatrehany vahoaka. Fa ny hokevitra avy hatrany ary eo amin'ny fandraisam-peo ny Raviraza Mahina sy Andrakoto Malalatra any. Ary rehefa mandala ny fahamarinana dia say ihany koa. Ho say izahay amin'ny zavatra rehetrarehetra izay ho ataon'ny gouvernement io anara-maso atsakany sy andava ny zavatra rehetrarehetra. Indrindrindrindra moa izany famoahana an'izany certificat de nationalité zany. Ho say izahay anara-maso ary ho hitanay eo hoe iza tokoa no sa amohan'izany certificat de nationalité zany na dia efa mazava ary ny lalàna. Ka rehefa eo amin'ny fitondra fanjakana ianao dia izay tianao atao no mampety anao na tsy mifanaraka amin'ny lalàna azy zany tsy eken'ny MMM zany. Izahay dia olona mpanara-dalàna hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Fa raha fa ny lalàna dia natao ho an'ny rehetrarehetra fa tsy natao hanasingana olona fotsiny. Institution zany filoham-pirenena zany fa tsy hoe ohatran'ny olona kitoto ery tsy ohatran'ny fa institution mampiseho ny
toetra tokony ananan'le firenena ny souveraineté an'le firenena zany no nahavita an'le hetsika zay nataony efa natao moa le zavatra nul n'est censé ignorer la loi tokony hatramo zany ny lalàna. Lafomba mahakasika ny fifidianana ary dia tsy misy na inona na inona azo atao intsony mahakasika ny mpifidy. 2,7 roety tsy tafiditra tao anaty lisy mpifidianana raha nambaran'ny filohan'ny CENI Dame Andriana Arsedo nandritra ny fandarana manokana izay nataon'ny zoma lasa teo. Saingy ny ampiakarana ny tany fandraisana anjara ambony izao no tokony ho tanjon'ny rehetra miaraka amin'ny antoko politika ho hiatran'ny fanazavany. Asinandria Malala sy mbola avatsara. Tsy afaka ifidy ireo olom-pirenena tsy voasoratra anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana ary tsy misy na inona azo atao amin'izy ireo intsony, hoy nambaran'ny filohan'ny CENI Dame Andriana Arsedo. Raha tsy laza afa-tsy ny faritra Nalamanga izay nazahoany ity mavato be indrindra tamin'ireo fifidianana nifanesy dia nena 504 sy roetsy nisan'ireo mpifidy raha oharina tamin'ny lisam-pifidianana teo aloha. Tsy afaka manao izay intsony atsika amin'izao fotoana izao hoe fa izy dia niteneniko antsika teo hoe io zany le izy dia andao iroso midingana manaraka amin'izay anomana an'le fifidianana. Ny fampiakarana ny tany fandraisana anjara ho ambony indray izao ny tanjona manaraka ho hiatran'ny filohan'ny CENI. Mba tsy hisiany nenina ao aorian'ny fifidianana dia mila mandatsabato mifidy izay olona tiany hitondra azy ny vahoaka hoy ny fanazavana. Dia manentana zany izahay an'ireo olona 12 tapitrisa ireo raisy ny andraikitra mandraisa anjara amin'ny fifidianana. Mba olom-pirenena mandray andraikitra no olom-pirenena malagasy. Amin'izay fotoana izay tsy fanometsy intsony amin'izay filoham-pirenena lany eo. Manana andraikitra goavana amin'ny fanentanana ny olom-pirenena ny antoko politika. Miantso ny mpanao politika anentana ny olona mba andatsabato ihany koa moa ny filohan'ny CENI. Dia mba andao indray koa miaraka anentana an'le olom-pirenena mba tsy tenenana indray koa io fa lasaka ambany ny tapavitren'le olona dia ny CENI indray no omenatsiny rehefa avy eo. Nanome toky ny CENI fa andrainy andraikiny raha toka mitranga indray ny fanakatsakana ny antoko politika manentana ny olom-pirenena ho tonga hifidy amin'ny fifidianana ho avy. Raha ohatra ka zavatra tsy manohitoina ny filaminana fa izay kosa aloha dia tena miteny aminareo fa tsy afaka hipetraka amin'ny toeran'ny mpitandro filaminana fa za tena efa mahazava mpanao politika tonga aminahy eto zara mampirisika an'zareo. Fa raha hoe olona ao anaty trano izy na any amin'ny akalamanjana izy hoe tsy fanakorotanana ataony dia izay kosa aloha zany raha izay no sakasakanana tsy mijoro hevitra amin'izany ny CENI misy maheno zao fanambahana ataontsika zao. Saingy ny hita aloha hatreto dia voatsembatsembana sy voasakana amikery sy poma mandatsa-dranomaso hatrany antoko politika manohitra izao fitondrana izao. Matanjaka ny antokotiky Madagasikara sy ny kandida Marika Ravalomanana matoa enjena sy tsikeraina ankolaka hoy ny miara-manonja androany. Mamintina amintsika ny fandaharana ary Njavandre Maefa, Mathieu Princy. Manao ririndasa tsy tsaroana ny filohan'ny CENI tamin'ny filazany fa lasa loatra ny fanambarana ny filatsahako hofidiana sy ny filazan'ireo kandida sasany sady ny programa nasa noho ny miara-manonja. Isan'ny nanao izany anefa izao fitondrana Rajoelina izao talohan'ny fampilezan-kevitra ny taona 2024. Mpikambana tao anatin'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana tamin'izany ny filohan'ny CENI ankehitriny ka tokony hafantatra tsara izany hoy ny fanazavana. Filoham-pirenena amin'izao fotoana izao rehefa handray anjara fifidianana tamin'ny 2024 dia napafantatra izy ny programmany hitantanany an'le firenena tamin'ny alalan'ny UEM tany an-dafy. Tena marina izany fa izy. Napafantatra an'izay raha tsy fantatra reo CENI. Napafantatra miloha izy hoe ity initiative emergence Madagascar ity no heveriko hitantanana an'le firenena. Ity ny vahaolana dia napafantatra ny UEM ihany koa tamin'ny vahoaka na ny mpiaraka toko aminy. Ka zay zany mahavarita an'le CENI zany le filohan'ny CENI miteny hoe lasa aloha le fampahafantarana kandida ny firotsahana sy hoe lasa aloha le fampahafantarana le programme. Tsara ihany miresaka an'izany satria mety membran'ny ACC ny filohan'ny CENI tamin'izany ve dia tsy tadidiny zany trangan-javatra na zay foana manko le izy hoa
enjehana ankolaka foana lay filomarika ravalomanina sy ny antokotiako madagasikara reny aloha zany de manamarika fa favori le filomarika ravalomanina sy lay antokotiako madagasikara ao anatin'izao azakazaka raha-pifidianana zao favori voaresaka tao anatin'ny fandarana androany any ko ny lafiny ara-tsosialy sy ny lafiny ara-toekarena. Ny vaovao mahakasika ny fisainany antoko izay atrany ary dia vonina ny ampandany ary amerina ny kandida marika ravalomanana eo amin'ny fitondrana ny KMMR na ny komity manoana ny marika ravalomanana amin'ny faritry Menabe sy Boeniny. Noporofon'izy ireo tamin'ny alalan'ny fampiofanana sy ny fandraisana ny toromarika avy amin'ny birao nasionaly izany. MBS Mahajanga. Tsy diso anjara tamin'ny fampiofanana sy ny toromarika avy amin'ny birao nasionaly ny antokotiako Madagasikara ny mpiatroka KMMR na ny komity manoana ny filomarika ravalomanana atao amin'ny faritry Boeny sy Menabe. Ny solomam-bahoaka Todo Soa Andriamampandry Asijery Andriambolaina no nitarika izany tany an-toerana. Zahay mampita ny pakiady indrindra ihany koa ny mampita mampano formation ireo mpitiavana izay adeketana antokotiako Madagasikara. Izahay ireny zany amin'ny mahatonay dia manana ny pakiady manokana indrindra fitazana ampiarabelo hiatrika fifidianana ty 2024 izay efa navoakan'ny gouvernement sy CENI amin'ny 9 novembre dia mamety lalana ny mpitiavana mandesitahaka ny ireo komity manoana na KMMR izay efa natsangan'ny président marika ravalomanana. Efa tonga saina hakaleony tsy faiza mitantana maro lafy ataon'izao fitonana izao ny vahoaka ka mila fanovana ho ny fanazavana. Arsany indrindra misy ny fijoroany ny androany ny natao KMMR komity manoana ny filo marika ravalomanana ary isorana ny mpitarika rehetra zany ny 5 mètre na ny taloha na ny tranay na ny ankehitriny fa iombona oray ary ny fanoren'olona rehetra fanoren'ny voaka rehetra zany dia ametraka zany ny filo zany ny filoberena efa tonga eo ny fanorenana dia natateraka sy programanasy sy firy sy tanjona izy ray zany satria zay tsy misy zay finy zay fizarana lara-pamenana zay zany tena tsy hain'izao fitondrana zao fa rehefa tonga eo izy dia hiala amin'izany kolokolo zany malala ny lara-pamena manary mahalala ny marary ny vahoaka to malagasy amin'ny tokana ny tanjona dia ny amerenana ny filomarika ravalomanana eo amin'ny fitondrana indray. Azantsika hatreo ary ny pezin'ny politika fa lafim-baovao afa-tanteraka dia nisokajiana fampanambola sisa no mahavita mampany firavaka volamena ho ny mpisehatra amin'izany. Ny tomby ihany koa ny olona mivarotra ny tahirim-bolamena any an-trano noho ny fahasairanana sy ny famotirana ny mpianatra. Tafiakatra amin'ny 7 alina sy 2 hetsy ariary no mihoatra ny 1 grama amin'ny 18 carat eny amin'ny mpanefy amin'izao. 7 alina sy 1 hetsy ariary kosa ny eny amin'ny mpividy volamena eny an-dalambe toy ny eny Analakely ohatra. Fanadiadiny Ravirazafy Mahenina sy Andrakoto Malala. Tafiakatra hatramin'ny 2 hetsy ariary no mihoatra ny gramana volamena amin'izao fotoan'izao arakaraky ny karahany. Itsy Analakely sy ny manodidina misy ireo miantsoantso mividy volamena. Manodidina ny 7 alina sy 1 hetsy ariary ny 1 grama raha 3 ariary ny tombony alain'izy ireo. Mpanefina koa olon-tsotra no maky ireo volamena no vidiany ireo avy eo. Misy kosa ireo avadika firavaka, fa misy ihany koa ireo atao lingot d'or, saingy tsy fantatra mazava izay tena lalany. Ho an'ny mpanefy, tsy ny rehetra no mahavidy volamena no ny sara ny lafo dia lafo. Mihabetsaka ireo mivarotra ny tahirina any an-trano. Volamena aloha zany ho an'ny olona manam-bola zany manao volamena fa ho an'ny olona tsy sahirana zany dia vola fotsiny ataony fa misy aloha mbola mampanao hoe alliance misy mampanao hoe rojo ohatra zany ho an'ny olona manana fa efa tsy dia tena betsaka tsony fa rary efa kavitsiana. Zao amin'izao fotoana période ny fampidirana mpianatra zao dia misy ihany no mivarotra volamena fa tsy dia tena ohatran'ny talohantsony. Talohatry ny tena betsaka zany fa zao fa tena efa lany angamba le naperimina talohatany efa lany satria efa tena mamaingaina ozy tenin'ny taloha dia amin'ireny zay no mividy fa rehefa tena ohatra hoe misy commande maika dia makany Analakely zay mividy any Analakely any zany no mividy fa lafo. Raha manao commande ianao zany passer commande dia 7 alina sy 2 hetsy ny grama dia raha ohatra ianao ka manana volamena indray zany mitefena dia 5 arivo sy 3 alina ny karamanay par grama dia ianao miantoka amin'ny perte satria misy perte en travaillant. Saika aondrana ny ivelany avokoa ny volamena avy eto Madagasikara ary nampahambetsaka an-tsokosoko. Nanamafy ny firaisamonim-pirenena AVG fa manodidina ny 20 taona isan-taona farafahakeliny ny volamena nivoaka eto, saingy 15 taona ihany no fantatra. Ateo anelanelany taona 12 sy 2 arivo raika amby 20 sy 2 arivo izao.
volamena 4 taona maheriny tsy nandalo ny sehatry ny ara-dalàna ka navery volatra amin'ny 27 miliara ariary tamin'ny kitapom-bola mpanjakana raha nitatry ny cour des comptes. Rehefa vampitoam-pifidianana toy izao ihany koa mahazovana ny fandranana volamena tsokosoko izay mampanay ireo firaisamonim-pirenena fa mety misy ifandraisana ny fampiasana vola mandritra amin'ny fifidianana. Resy lahatra kosa ny olom-pirenena fa ilaina ny fandoavana hetra saingy tsy afa-manoatra ny ankamaroany noho ny fahasairanana. Raha ho an'ny komina andranona ohatra manokana izao dia zara raha ny 320 ny pona ao aminy no nandohetra trano izay miantoka betsaka ny iray ampatelo ny volan'ny komina entina miasa. Saika ny komina rehetra manerana ny nosy mihitsy amin'ny ankapobeny no misedra olana eo amin'izay fandoavana hetra izay. Nanomboka ny taona 2024 no makaty ka voatery miasa irery na koa miankina amin'ny mpamatsy vola ny tamberina andraikitra. Ravirazafy Mahenina sy Andrakoto Malalatrany. Olona iray amin'ny telo nanaovana fanadihadiana no mandohetra ny amin'ireo komina ivelany Antananarivo. Izany anefa miankina amin'ny tamberina andraikitra omenany ponina. Ka le olana amin'le taxi zany anay dia chauffeur mitondra anazy dia le taxi zany efa matimatin'le taxi moto dia tsisy karana dia mbola tsy nandoro izay hatramin'izao. Aina mandohetra ka ina raha moa zany ny andoavan'ny any komina sy ny karazany amin'izay ihany raha ohatra ka tsisy hetra. Zay fanasoavana tanindrazana adidy zay any amin'ny tanindrazana. Misy andraikitra raisin'ny komina amin'ny fokotaninay dia izay ny andoavako hetra ohatra hoe mifamafana lalana sisa. Nanomboka ny taona 2024 no efa niena ny tany fandoavan-ketra ho an'ny komina andrana ohatra Itosy. Fahasahiranana no tena antony namezaka manao asa toy ny fanamboaran-dalana, fanaovana CSP2, fananganana tsena sy ny sisa azan'ny komina. Voatery mitady vola hanampiny ireo tsy ampy noho izany na koa mitady fiaraha-miasa amin'ny mpamatsy vola. Raha ny andrana fotsiny izao ny taux dia amin'ny 23% ny taux ny olona mandohetra. Noho izany tena ambany dia ambany dia eto moa izany dia manentana ny vahoaka ny andrana foana andoavana hetra satria irendreny ny naovana tamperambidy anivon'ny fokotany tsirairay avy. Ny paikady moa misy foana fanentana ny olona midiny fokotany mihitsy ary zay manao tamtama dia midiny misy koa ny pitaky hetra iny ambony fokotany kanefa n'ilay tena vahoaka tena sahirana dia sahirana dia nefa tsy afaka nidolana ny komina mihitsy raha vao tsy mandohetra ny vahoaka. Dia tsy fantatry ny olona tena adidy angely hetra ary entina mpandrosoana ny fokotany. Dia eo zany mila averina mihitsy ny sain'ny olona hoe tena adidy eo amin'ny maha-olombelona inge ny fandoavan-ketra. Ny komina rehetra manerana nosy no misedra olana amin'ny tsy faharisian'ny olona mandohetra. Ny fanentanana ihany koa tsy ampy ataon'ny mpitondra fanjakana, indrindra tsy resy lahatra amin'ny zava-bita ny vahoaka ka miemotra amin'ny fanaovana didy ho an'ny tanindrazana. Ny vavaon'ny tsy fandriam-pahalemana kosa indray dia nanjakazaka ny dahalo tany Mangabe Toamasina faharoa omaly. Dahalo 420 roa vavy ary 12 lehilahy no tonga nanafika tanàna. Tokantrano maromaro no lasibatra tamin'izany ary toeram-pivarotana mpandraraha iray no fantatra fa maty noho ny daroka nahazo azy ary lasa ny dahalo tamin'izany ihany koa ny vola rehetrarehetra tao an-tsena. Olona 5 hafa ihany koa no fantatra fa nentin'ny dahalo natao takalinaina saingy efa navotsitra izy ireo ihany androany atoandro. Mitohy kosa ny fanarahandy ataon'ny fokon'olona sy ny mpitandro ny filaminana hatramin'ny atoandro teo. Fiatsaram-belatsy ihany ny fikasan'ny mpitondra anampy ny komina Antananarivo renivohitra Androaka Fako noho ny lalaon'ny nosy sy ny mpanolotsain'ny tanàna Clémence Raharnirina hatramin'ny oviana nefa izany ary aiza no anatanteraina ny fanadiovana. Hatramin'ny androany aloha dia mbola mivangongo ny Fako manerana ny renivohitra miampy ny fofona maimbo sy ny lalitra. Ny lavolefona ny SMA amin'ny komina izay ampy filafilaina amin'ny Karama. Ravirazafy Mahenina, Andrakoto Malala. Tsy vao izao no rehefa tsy misy vola ny komina Antananarivo renivohitra toy ny ataon'ny filoha izay miaro fahatany ny ataon'ny ben'ny tanàna mampanantena pokaty ihany koa ity farany ary ny mampiayay aza dia ny fampiasana ny volan'ny komina. Amam-bolana maro izao ny vangongo ny Fako saika amin'ireo toerana rehetra fanariana izany tsy misy mandroky intsony teneny an-tany mora ampasany malo. Io Fako moa izany efa amam-bolana ny teo dia hatsamin'izao mbola tsisy naka efa mivoaka olitra mihitsy nara zany amin'ny sisiny territoire sy ny amin'ny arabe iny. Dia inday misy herinandro tapabolana raha volana fa tato izy zao tena naharitra mihitsy io toro farany io zao tena elaela mihitsy zay vao mbola tsisy naka hatsamin'izao. Sarotra aloha ny anatanteraka ny asa raha ny hita ankehitriny. Eo koa ny toe-tsain'ny ankamaroan'ny olona hoe anjaran'ny komina ny mandroaka ny Fako. Maloto ny tanàna Antananarivo
tsy araka ny lokaloka tany amboalohany nataony be ny tanàna ary ahina mbolo voretra bebe kokoa atsoatsy efa voatsikajy isan'ireo tanan-dehibe maloto indrindra ty afrika ary maneran-tany Antananarivo inatra matsika malagasy. Manina ny fanjakana hatramin'izay tsy nanao opération coup de poing fa rehefa isy an'ity jeu des îles ity zany hoe rehefa handray vahiny dia maika amin'ny fanjakana, mailaka ny fanjakana, anetsika moyen, anetsika olona ahafahana manampy ny tanàna Antananarivo. Ka zay ny tena hoe fiatsaram-belatsy ihany le izy satria to ohatrany hoe tsy rarahina mihitsy zany le mponina Antananarivo raha mitaraina fa rehefa hoe isy fisehosehoana fizahozahoana eo anatrehan'ny vahiny amin'ny resaka jeu des îles fa handray vahiny Antananarivo dia taterahana le azy. Rehefa vita ny jeu des îles dia fantanina no mipetraka hoe itoy ve le izy sa rehefa vita indray jeu des îles dia iverina ivangombo ny fako mandrapa tonga amin'ny farany taona fantanina apetraka hoe raha amandra-pahoviana ny fanjakana no anakona ny tsy fetezana, ny tsy fahombiazana, ny tsy fahaizana ireo mpitantana eo amin'ny tanàna Antananarivo satria raha tsy voaroaka ny fako, raha tsy afaka raha tsy vita ny lalana dia misy tompona andraikitra zany zavatra zany ka ny tompona andraikitra dia ny commune urbaine Antananarivo, tompona andraikitra dia ny mpitantana ny commune urbaine Antananarivo. Tsy mandray fepetra ny fanjakana rehefa tsy mahavita le olona. Teneniko aminareo fa raha olo-kafa zao ny teo amin'ny fitantanana ny tanàna io ndia ataontsika hoe be ny tanàna avy amin'ny antoko hafa tsy voatery avy amin'ny antoko tiako Madagasikara ihany fa ndia ataontsika hoe tsy avy amin'ny RK na avy amin'ny TGV fotsiny efa ela angambany no efa mitsofina na ny Bakana na Limogena. Ny lazana ny tanàna ny komuna ny fanjakana fandraofana ny fako no lalao nosy izay anomboka ny 5 aogositra ho avy zao. Teo alohany efa tsy lara-pamehana izany saingy noho ny enatra ny vahiny sa fity teo isehoseho fotsiny ihany toy ny efa fanaon'ireo mpitondratra izay. Tsy fantatra hatrio hoe hatramin'ny oviny ity hetsika ity, tsy fantatra ihany koa hoe vola vaizana entina anaovana izany. Ny vavaon'ny sosialy izay hatrany tsy misy adihevitra mila misolo ny filoham-pirenena fa tsy mahavita azy no sady mampitombo ny fahoriam-bahoaka ho ny olom-pirenena. Leo miaina anaty fahantrana teraky ny tsy fahaiza mitantana malagasy hoy ny sendra ny Andry Miaratina sy Andry Rakotomala Androany. Miatra manaina ny afitsiky ny tsy fandriam-pahalemana eto amintsika amin'izao fotoana izao. Tsy andro tsy alina manao ny ataony ny mpanao ratsy. Mandry tsy lavoloha ny valalabe mandry, very vokatra izany ihany koa ny sotoavina mamalagasy. Ohatra hoe misy olona hitanao hoe sahirana dia sahirana ianao manao somary ohatra hanao soa dia sahirana ianao satria le fandriam-pahalemana zany dia tsy afaka manao an'izay mihitsy zany ohatra hoe misy olona manakana na hoe mba hoeto misy fotoana misy manao an'izay dia mailimay ianao zany amin'le izy. Raha azo atao aloha dia aleo tsy mody hoe alina be. Zay zany no tena hoe fepetra raisiny fa mba miezaka mandeha mazava foana zany indrindra hoe any amin'ny toerana efa hita hoe zone rouge ohatra misy tranga matetika dia tsy tetena hoe mandeha amin'ireny zany. Vidina tany zany le izy dia misy manendaka izy 400 nefa ny tompon'le vola zay zao tsy manana ny lona an'le izy dia mivory foana makany amin'ny fianakaviana dia ohatr'izany maharatsy an'le fiainana. Betsaka ny mpangalatra sy ny mpanendaka zany amin'izao. Vokatry ny tsy fahaiza mitantana, tsy fananana ny mpitarika traikefa no mampitotongana ny fiainam-bahoaka tahaka izao ny olom-pirenena. Endehibe ny sakafo, ny asa, ny fandriam-pahalemana kanefa ireo no tena atao an-tsirambina sy tsy misy firarahina. Mila misolo ireo tsy mahavita azy fa mampitombo ny fahasahiranam-bahoaka efa miantraika amin'ny taolana. Olona rehetrarehetra mety mahita mety mihamafy le fahatrana zany izy filoham-pirenena antsika mahatonga le izy angamba tsy fa betsaka zavatra nampanantenainy nefa mbola tsisy hita le izy aiza le zavatra nampanantenainy. Misy olona be tsy miasa hoe ahoana le olona tsy miasa hoe nanokatra orinasa izy nefa tsy hita le orinasa sokafany. To lasa mpangataka zany malagasy rehefa kelikely le on'le mpitonja mihitsy zany amin'le mpitonja mihitsy satria le henana miakatra be ianao zany raha tsy mahita 10,000 ao anatin'izay ihany dia efa tsy mihinan-kany ady mandrano kapoaka amin'ny vary efa ohatriny. Tena mankaleo zany amin'le tsy fisina dia raha manana indray ianao mpanendaka indray eo an-daniny dia tsisy hiainana mihitsy zany. Tena mety ngamba ny aloha mifidy filoha vaovao zay aloha valiteny avy aty amina. Tena tsy ampy mihitsy ny fandraisana andraikitra tamin'ny fitonjany aloha dia mila hoe misolo indray moa izany raha ny tena marina satria tsy mety. Fifidianana ihany no vahaolana ahafana manandratra ny tanjona. Mitaky asa avy amin'ny rehetra izany miaingany amin'ny latsabato hatramin'ny fiarovana ny safidy tsy ho voahodikodina.
Ny vaovao-ny fifamoivoizana kosa indray dia saika avy amin'ny mpamily avokoa no antony mitarika ny lozam-pifamoivoizana ho ny olom-pirenena. Mila andrasana fepetra manokana ny mandika lalàna sy manaja ny lalàna fifamoivoizana ka lasa sorona ny olona. Mila atao vaindondra raha ihany koa ny ady amin'ny kolokolo izay anisany antony tena mitarika ny loza eny an-dalambe. Fanady adiana avy hatrany. Lasa takalonaina ny olona manoloana ny tsy fitandremana, ny tandrevaka ary ny tsy fahavezan-tena n'ireo mpamily eto amintsika ka mitarika ireo loza isan-karazany mety andratra na amiozana ain'olona. Saika avy amin'ny mpamily avokoa ny 80% ny fiavin'ny loza hoy ny olom-pirenena. Manampitrotraka izany ny faratsian-dalana sy ny kolikoly amin'ny fitsarana fiarakodia hoy ny fanazavana. Lalana ratsy ny misy ny sasany fisotroana koa eo an-tany ny ohatrohatr'izany dia zany mahatonga ny aksida daholo zany. Ny fidorohana zany eo an-tany ihany koa, tsy fitandremana, fandehanana mafy izay mahatonga ny aksida. Betsaka ny tsy manara-dalàna. Misy ihany ny manara-dalàna fa misy ny mipitsidika ihany koa tsy dia mipitsidika eny fotony fa any ihany ny azy izay tonga any ihany dia tsy izay ilay izy hoe betsaka ny tsy manara-dalàna. Fiara fitateram-bahoaka aloha be ny tsy manara-penitra satria ny sasany misy zao a dimidimy ny olona nefa ny entana mbola eroa tsy afaka betsaka ny ray zazo kivy mihitsy le 157 reny kivy mihitsy ny mandeha amin'ireny misy fotoana le maraindrainy ny anina koa makakely dia efa zay zany le izy. Mila raha imaso isaky ny voaka ny fiara iray isorohan'ireo loza mety iseho ny mpamily. Farafahakeliny tokony mandalo fitsarana ao anatin'ny 2 na 3 volana antony mitarika ny loza mantsy ny olana ara-teknika izay tsy azo ialana. Raha maso isan-kerinandro le frein indrindra jerena sao dia misy bolon vahany ohatr'izay zany ny anina dia matetika manko bolon vahy koa mahatonga aksida iny satria efa tsy mipetaka intsony ny bolon makany amin'ny pièce sasany ohatra dia ohatr'izay le izy. Raha ny tena marina zany ny fiara isa 3 volana ihany na tokony atao somary aloloha kely ary tokony hoe 2 volana ohatra na ohatr'izany ahena kely zany le izy. Mba afahana mijery le fiara zany hoe mity fiara ty ahoana ny fanarahanao maso. Ny fanjakana tokony hijery akaiky amin'ilay vizita hoe sao dia tsy mety intsony ty fiara ty ohatra. Ny tena marina zany tokony hoe mena avertissement zany ireny mba hanamboatra le fiara. Dato anatin'ny herinandro maromaro ny sesisesy ny lozam-pifamoivoizana teto amintsika na ny tanan-dehibe zany eny amin'ny laram-pirenena. Maro ireo naratra tsy vitsy ihany koa ireo namony ihany tao anatin'izany. Voakasika avokoa na ny fiara fitateram-bahoaka, fiaran'olon-tsotra, kodiaran-droa sy ny sisa. Mila ny fiara-mientana rehetra no azoana misoroka ny loza. Na izana tsy izany, andraikitra ireo manandrify azy no mandray fepetra entitra momba ny tsy fanaran-dalàna samihafa. Lafomba vaovao tanteraka dia efa tafisiakatra hatramin'ny 7 alina ariary ny saran'ny fanaovana famorana amin'izao fotoana izao. Tsy takatry ny aron-kamaroany malagasy intsony anefa izany noho ny fahasahiranana sy ny fahantrana izay ara-malala. Noho io antony io indrindra no nahatonga ny tanora tia maboribory tany fahenina sy ny fikambanana Le Rossignol manirana Madagasikara ny karakara famorana faobe mamaimpoana tamin'ity androany ity. Asin'Andria Malala sy Andrakoto Malala no mitatitra amintsika ny andendeny izay. Tsy mahatakatra na dia vola anaovana famoranjaza aza ny akamaroany malagasy amin'izao vanim-potoana fanaovana didipoitra izao. Raha ny fanadihadiana natao fa tamin'ireo mananjanaka lahy-kely dia tafiakatra hatrany amin'ny iray hetsy ariary ny fanaovana didipoitra eny amin'ny mpitsabo tsy miakina ka tsy mahatakatra izany intsony izy ireo. Fanariana tsy nakany amin'ny dokotera hafa na dokotera dia volany tsisy dia tafizaina anao. Manahoana ny saran'ny fanaovana didipoitra raha amin'ny dokotera eo amin'ny otrina zao? Ny saran'ny fanaovana didipoitra raha amin'ny dokotera 5 alina. Otrina? 5 alina. Dia tsy takatra zany izy dia izay nampatonga anarana akaty. Raha ny fantatrareo zao manodididina otrina eo manao asoavana dokotera. Any amin'ny 300 000 any zao no manao asoavana amin'izao. Dia sorana Andriamanitra raha mba misy an'izao fobe izao. Tsy takatra misy le 300 000 sy le vidy hainao ihany le vidim-piainana miakatra. Noho io fahantrana lalina io dia nanapa-kevitra ny anampy ireo vahoaka ao anatin'ny boribory tany fahenina ny tanora tim ka nikarakara famorana faobe mamaimpoana androany. Ary hitanay efa nisy ny première vague izay nataony karakaran'ny team teto Ambohimanarana dia izay nanao ny deuxième vague satria betsaka ny mbola nisisika ny nanontany anay zany dia
tsy nylavinay fa totsanay ny famorana tamin'ity deuxième vague ity. Ya zao eto zao moa araka ny tenenina teo zany moa dia hita tokoa zany fa tena fa faran'izay sahirana ny vahoaka malagasy amin'izao fotoan'izao ary tsy mifidy sarangan'olona intsony ny fahasiaranana satria raha mijery an'izao famorana faobe izay hitantsika izao izay karakarain'ireto tanora reto dia hita tokoa fa tena sahirana ny olona ary miandro ny fotoana ohatr'izao mba ahafahana manatanteraka reny adidy izay ho an'ny taranaka reny izay anaovana ho antsoavo amin'ny tanora rehetra mihitsy mba andraindraikitra manoloana ny zavatra misy amin'izao fotoan'izao fa tena sahirana ny vahoaka malagasy ary raha malala ny zava-misy ka tokony fametanana mahakasika izay fahasiarana ny vahoaka malagasy zany amin'ny talenta rehetra izay anananao amin'ny fanomezam-pahasoavana izay anananao dia andao hiara entana isika anasoa amin'ny mpiarabelona. Fiarameta ny tanora timba sy ny fikambanana l'aérosignol no nahafahana nanao ity hetsika ity. Ny vaovao mahakasika ny fanomanana ny lalao nosy kosa indray ary dia mbola baraingo aloha izany hatramin'izao ny fanohizana ny fanazarantena ho an'ny taranja lomano hiatrika ny lalao nosy izay ho tanterana eto Madagasikara hanomboka ny 13 aogositra izao. Manamafy ny mpikatroka fa tsy toy intsony ny fanomanana ny lafiny teknika izay tsy mbola mipetraka mazava. Misedra olana toraka izany ihany koa nefa ny mpikatroka taekwondo na izany aza dia mbola ao anatiny hery ny tanteraka ny atleta malagasy. Azahoany mandrobaka amin'ny medaly saingy dia mbola miankina betsaka amin'ny fanomanana izany. Andro miaratina mbola hava-tsara. 17 andro tsy hatongava ny lalao nosy mbola baraingo ny fanohizana ny fanazarantena ho an'ny taranja lomano. Tsy misy toerana nanaovan'izany. Fito izay ny tany eto Masina raha ny tokony izy tokony toy eto Antananarivo ny fanazarantena ny ekipa pirenena ny zava-misy anefa amin'izao dia tena mbola ao anaty chantier tanteraka na ny dobo-filomanosana ao amin'ny ANS na ilay any Vodivorana raha tsy hevitsika moa dia président ny teny hoe ny iray ho atao dobo-filomanosana fanomanana moa ny iray ho anaovana les Jeux des Îles ho an'ny ANS io izany ilay fanomanana nefa ny amin'izao tsika amin'ny teny izao tena iangaviana mihitsy ireo tompon'andraikitra isa sokajiny tena hitalahoana hampanenoana lakilosy fa mbola tena lavidavitra ny fahavonona ny dobo filomanosana izay ho anaovana regroupement dia raha sanatria izany ka mbola tsy vonona izay dia miato aloha izany ny fanazarantena ny ekipa pirenena taranja lomano. Tsy tonga ho azy ny fandresena tsy misy fahagagana fa mila fanomanana sy fiomanana mialoha izany. Manamafy izy ireo fa ho sarotra ny azona vokatra tsara raha tsy misy fandraisana andraikitra. 40 médailles ange minimum amin'ny natation mila hitovy amin'ny athlétisme. Ny athlétisme anisan'ny taranja hoe anangonantsika médaille any anatina jeu fa natation koa ohatran'izay ihany koa saingy indrisy moa izany fa tsy tena manana ny fitaovana hoety miatrika an'izay ireo mpilomano dia misedra olana tamin'ny valo sy roa arivo ohatra nanana piscine nafana farany. Medaly 420 no iadina amin'ny taranja taekwondo. Mitaky sagoavana ny andrombahana azy ireo. Manao nezaka rehetra ny atleta malagasy ao anatrehan'izany saingy mahatsiaro kamboto manoloana ny tsy fampiny fitaovana ao am-pelatanana. Saika efa mampiasa ilay système électronique avokoa ireo nosy rahavavy ifanandrina amin'ny Madagasikara. Isika nefa voasambany taorian'ny taona 2022 izay nindramana izany tamin'ny firenen-kafa no ampiasa azy. Tranga izay anavao ireo mpikatroka raha tsy misy fiomanana mialoha. Ny voalohany efa elany tsy misy fionana tamin'ireo nosy rahavavy ireo raha ny taekwondo manokana satria tamin'ny 2007 ny nisy farany. Ny avantagen'ny zareo izy efa manana le système électronique efa nampiasa an'izay foana. Itsika eto Madagasikara zany zao vao manana an'ilay izy dia zao vao ampiasa azy indray satria championnat national tamin'ny 2020 zao no nampiasa farany ny fédération malagasy ny taekwondo satria nindrana tamin'ny fédération française ny taekwondo izay tamin'izay fotoan'izay dia manakana expérience. Zay zany zao ny expérience anananay dia fana izany zany efa ao anatin'ny fanomanana tanteraka izay mampana tena fa tsy tsangamenatra ary anao izay farak'izay herinay. Tanjonay zany dia tsisy avotsitra io 420 fa ino moa zany tanjonay satria ny atongavan'ireo koa tsy tsangatsangana fa hakany anjarany. Efa bolana lasa izay no nanao fampifondronana sy fanazarantena ny ekipa malagasy amin'ny taranja taekwondo. Finiavana avy amin'ny fédération nanafanana natanteraka izany. Ny 20 hatramin'ny 20 aogositra no hiakatra ny kianja ny mpikatroka etsy amin'ny kianja amin'ny Tafo Mamasina.
mbola barainky kosa ny toerana nanaovany taranja lomany ny fifaninanana na etsy amin'ny ANS-Ampeflo na eny vodivoriny ity taranja ity izay misy mpikatroka 420 miaraka amin'ny délégation. Lafomba fa tanteraka ary dia tontosany sabotsy fa 5 volana aogositra teo ny fanamasinana ny fanambadiany tahiry ny aina ranariny pakasary sy mpandrindra sary ato amin'ny MDS sy antarinivo Patricia rary manantena soa ny fanamasinana ny fanambadian'izy ireo moa dia natao tao amin'ny fiangonana FJKM Mandavamamba Kristy andao arahantsika atao anatin'ity horonan-tsary ity ary ny ampahany tamin'izay fanamasinana ny fanambadiany tahiry sy Patricia izay eo amin'ny rindran-tsary ny Mathieu Prince. Dia hitako ilay tiany fanaiko ka no azoniko izy fa tsy navelako andeha. Tonkirany Solomon ny toko fahatelo ny andininy fahaefatra. Izay no teny soratra masina no samfizin'izy mivady tamin'ity fanamasinana ny tokantrano izy ireo ity. No tanteraina ny sabotsy 5 aogositra lasa teo teto amin'ny fiangonana FJKM Andavamamba Kristy ny fanamasinana ny fanambadiany Tahiry sy Patricia. I Tahiry dia sady pakasary no mpandrindra sary ato amin'ny MBS. Taorian'ny fanamasinana dia nitoto amin'ny espace anjaratiavana Anosy ato Atsinanana ny lanonana ny arahan'izy roa tamin'ny fianakaviany ny namana sy ny mpiara-miasa. Izahay rehetra eto amin'ny vondrona MBS dia mirary tokantrano sambatra ho an'ny Tahiry sy Patricia. Maharetatra amin'ny farany. Aternatra ny arahaba ho an'ny Tahiry sy Patricia tamin'ny fanamasinana ny fanambadiany tokantranon'izy ireo. Amaranantsika ny fampahalalam-baovao kosa eo amin'ny vavany maresaka iraisam-pirenena dia fiara-pitatitra iray no latsaka tany anaty antsana tany Maroc omaly. Maty avokoa moa ny pandemia isa 420 tao anatin'ilay fiara. Nanokatra fanadihadiana avy hatrany manam-pahefana any an-toerana. Fanadihadiany Nzavandremahefa sy Mathieu Prince. Tsy nisy na iray aza tafavoaka velona tamin'ity lozam-pifamoivoizana ny tranga tany Maroc omaly ity. Amaty avokoa ireo pandemia isa 420 tao anatiny. Vehivavy ny roa tamin'ireo ary zazany anankiray. Nilatsaka tany anaty antsana ilay fiara ka nahatonga izao faty olona ny kararana izao. Tsy nisy lisansa ity fiara minibus ity raha ny fantatra ary efa misokatra ny fanadihadiana nataony ny manam-pahefana. Isan'ireo lozam-pifamoivoizana nahafatesan'olona maro indrindra tany Maroc tao anatin'ny 5 taona farany ity ny tranga omaly ity. Efa nitrangana lozam-pifamoivoizana nahafatesan'olona misy 270 tany an-toerana ny taona 2024. Dia izay ankory no manakatona ampiazan'ny fampahalalam-baovao tamin'izao fotoan'izao mankasitraka fenanao ary nanaraka izany hatramin'ny farany. Toy izao kosa ny fandaharana ho arahantsika aorian'ny fampahalalam-baovao tahaka ny mahazatra. Ho arahantsika avy hatrany ny fandaharana ahoana marina sy ny fandaharana Global News. Aorian'izay kosa no anarantsika ny fandaharana adinika. Ny horonan-tsary ho arahantsika amin'ity alina ity dia mitondra ny lohateny hoe Apache. Ny tena kosa ametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rampitsindray tompoko.